ho aminareo ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy tompontsika amen. Ary miaraba kotsika rehetra tratran'izao herinandro ny fanahy masina zao ary fifaliana anay manokana no mifanaritava aminareo no ny fatratrarantsika ity fotoana ty na dia somary misy elanelana kely aza ny aviany mahajanga indrindra fa mbola miala eo amin'ny 50 kilometatra miala ny mahajanga ny toerana ny aingana omaly zany vao tonga aty amintsika ary efa haintsika mo ny mahajanga mandeha Tananarivo dia misy amin'ny 500 kilometatra maherany koa ka isorana ny tompo zany ahafahantsika mifanaritava toy izao. Araka nefa nampahafantarantsika raha malala herinandro ny fanahy masina ary ao anatin'izany herinandro ny fanahy masina zany nde ary ny voalaza izay anompanantsika na hitondrantsika ny famelabelarana ao anatin'ny 17 minitra tsy mihoatra rehefa venareo ndray zany no hanontany ankoatran'izay mba hahafahantsika mifanakalo hevitra zany dia ny voalaza ato amin'ny filazantsara ny soratan'ny Lioka. Ny Lioka toko fahaefatra atra amin'ny andininy faha-13 no anompanantsika izany. Satria ry havana maro ihany no aveto ary tondra ny amin'ny fanazavana ny amin'ny hoe fanahy masina na ny famaritana azy fa ndeha kosa tsy zay zany ny tondrako azy fa hitondra zavatra hafa mihitsy no hitondrana azy ho eto amintsika zany. Satria anatin'ity soratra masina ty misy resaka anankiroa zany tena miverimberina ao zany. Ndeha ho finitintsika reo hoe ndro voalaza miverimberina ao zany dia resaky Jesoa sy devoly. Resaky Jesoa sy devoly zany zay zany no ato. Fa ny ankoatran'izay zany sosiny fotsiny zany mampatsirotsiro azy fa izy roa ihany zany no tena miresaka zany anatin'ity soratra masina ity. Ny andininy voalohany dia zao hoe aminaran'i Jesosy ary Jesosy feno ny fanahy masina dia niverina avy tany Jordana. Ary Jesosy feno ny fanahy masina niverina avy tany Jordana. Misy toerana araka zany tsy maintsy namenona na nametrahana mba ho feno ho tanteraka zany ny amin'izany fanahy masina zany tao amin'i Jesosy dia tsy nitoeratra nalehany fa misy toerana anankiray mazava le toerana fa taorinany navitan'ny batisany dia atao amin'ny ony Jordana. Teo zany nahafeno nahatanteraka le hoe ny fipetrahany fanahy masina tao aminy zay volaza ary Jesosy feno ny fanahy masina. Dikan'izany dia zao raha tao amin'ny ony Jordana zany ry havana i Jesosy no nandray ary feno izany fanahy masina zany tinambara dia zao raha mba te hahazo an'izany koa zany tsika hitaritana azy dia zao hoe tsarovy fa tsy maintsy misy toerana ihany koa natokana ho anao mba hahatonga anao aninona ho feno ihany koa an'ilay fanahy masina manomboka avy amin'ny tampon-doha hatrany amin'ny rantsan-tongotra. Zay zany hatrany amin'ny faladizana mila feno. Ary rehefa feno ny fanahy masina ny olona dia mahazo hery izy, matanjaka izy, afaka mifanandrina amin'izay amin'ilay nambara naman'i Jesosy resaka teto ny devoly. Fa raha mbola tsy feno fanahy masina, tsy vorihery, tsy matanjaka, ara-panahy, ara-pinoana, aza mbola milangalanga hiresaka na hifanandrina amin'ny devoly aloha. Zay aza mbola miazakazaka satria mila mahazo hery alohantsika. Fa rehefa mahazo hery ndao amin'izay avy amin'izay anao mihitsy azy miantso azy hoe tongava amin'izay fa vonina zao, voninao. Ary ao anatin'izay ny toerana tsara indrindra, ny toerana tsara indrindra anovozantsika sy azoantsika n'izany hery zany, izany fanahy masina zany dia ny voalohany indrindra amin'izany dia aiza?
aiza ny toerana mbara eto Jesosy nge tsy toerana Jesosy tsy toerana zany aiza le toerana ato am-piangonana ato voalohany indrindra no andraisanao na amenonanao andrakofananao an'izany fanahy masina zany ato am-piangonana ary zay mahatonga atsika mahatsiaro ny mankaty am-piangonana satria ato isika no azahoana zany hery zany no anovozana zany no anafina zany ho antsika amin'ny tenatsika iray manontolo mihitsy ato am-piangonana kanefa rehefa mahazo atsika rehefa mahazo am'izay ato am-piangonana vory hery tsara rakotra ny fanahy masina dia aparitaka amin'izay tsika tsy hoe anovo ihany ny sasy efa feno loatra eky trop plein efa feno loatra eky anke fa tsy hitany atao fa rehefa tena feno loatra sahala ny sakafo anao zany rehefa na sakafo matsiro tahaka ny ahoana aza fa rehefa diso voky loatra anao dia maninona marary ny afarany satria tsy zakanao zany ka rehefa tena feno fanahy masina mba mila ampiasaina zany fa tsy hoe za tena feno fanahy masina ahoana afantaran'olona ahoana afantaran'olona fa ianao dia feno ny fanahy masina ahoana afantarana zany ny afantarany avana fa ianao dia feno fanahy masina dia tsy maintsy manao am'izay izay nataon'i Jesosy ary zay no idirantsika amin'ny nambara hoe resaka fanazavana amintsika inona moa ity devolona masantoko na tromba na tsigny izay be dia be zany sasany azy fa tsy tanisany izy rehetra tsika fa ny ampahana amin'izany rehefa feno amin'izay anao ny fanahy masina mahazo hery avy aty am-piangonana dia lasa tsika alefa mandeha ary zay mahatonga fisian'ny toeram-panomanana samihafa homany amin'ny toeram-panomanana ny mpitandrina ao amin'ny sefala zany be dia be itsika homanina amin'izany sy ny sehatra samihafa ahafahana manomana atsika satria raha tsy mahazo hery tsika tsy rakotra ny hery tsy tototra ny hery ny fanahy masina tsy afaka ifanandro tsika teo ry avy malala raha ny rahana zany zahay andeha ho any amin'iny mahajamba iny ireto ny zavatra vitsivitsy reto ny tiako mba hozarena amintsika tena misy ny fanahy ratsy voalohany ary amin'iny faritra boeny iny zao ny ataon'ny tromba rehefa ho rasinao zany devoly zany tanatoliana ndray mandeha nanao tafika masina niaraka tamin'ny pasteur Delnivo rehefa nandroaka devoly zany zao ny teneny devoly satria moko rehefa mandroaka devoly dia ahoana fomba fitenitsika azy miala na mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy zay zany atsika zay zany mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy tsy miteny hoe Jesosy maty alarobia zany tsy miteny an'izany fa mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy zany dia rehefa tabatabainao tokoa rehefa miteny tokoa miteny amin'ny devoly hoe mivoaka devoly miala amin'ny anaran'i Jesosy makana firametrafo any anjara toeran'ny devoly sy miaramila rehetra miala amin'ny anaran'i Jesosy dia zao ny teny nataony zaho tsy andeha any amin'izany farimy rehetrafo zany fa zaho andeha ody any boeny gaga zany zahay zaho izy andeha ody any boeny tany diego zany androaka devoly koa tahaka an'izany dia tany sambava dia ohatran'izay ihany miteny mivantana mihitsy ny devoly mahasamy laza mamoaka teny hoe za tsy any amin'ny afobe fa andeha ody any boeny any boeny zany any mahajanga zany ka zany any mahajanga zany toerana fodiny devoly zany any satria tsy mbola nandre za teto Madagasikara hoe allo zany dia antamatavina andeha fianaran-tsoa fa ozy hoe allo zany dia ody any boeny ary mazava zay ry havana satria ina ny antony raha mbola misy koa ny toerana be doany indrindra toerana fanompoan-tsampy eto Madagasikara ao Mahajanga na région boeny zany no voalohany ao no voalohany isian'ireo doany isan-karazany ary fantatsika le malaza indrindra amin'izany tantarana isan-taona dia ny ao doany Miarinarivo ao Tsararano ambony Mahajanga malaza io ary ao anatin'izany manahoana zany itsika rehefa feno fanahy masina rehefa nampanantena Jesosy hoe omena atsika le fanahy masina ampianatra atsika hitaridalana atsika dia zao misy toerana antsoina Ambodimanga
misy leragatsiny hoe mahafeno Auguste Basse any izy amizao lasa katekista nitsikifitsika izy amizao zany ary katekista ndrany Jesosy iasa mahafeno Auguste Basse rehefa mainao zany tsika dia olona tokony iny zany olo zany tokony aiza izy mivavaka na tokony aiza izy mandeha mamonjy toerany vavahana mahafeno Auguste Basse silamo izy io silamo zao zany nataony rehefa adala izy io tena adala tsy misiky lamba tsy mitafy lamba zany nata le farany anatiny indrindra tsy anagnany tsy anaovany zany adala efa ela lefaka efa ela dia zao zany natao lerangahy nandeha ny tournée zany zany nitranga tamin'ny ty taona ty zany tamin'ny volana mars lasa teo tsinjarivo no misy azy fa izy zanak'olo avy ao Ambodimanga efa nandeha zany zay dia tsy fantatro hoe misy olona niazakazaka avy taorina tonga dia nitolomina zany izy le avy any kibonreniny iny tahaka dia maseva mbola tsy nanota dia iny izy nitololazana dia zao tena ataony anaraka anao zaho izy naiza ny tany andiananao dia ny volona am'zany tsisy raha manjary ary maimbo izy am'zany le tsara ny saika ny rano misy fa tsy mampiasa rano tsy misaika dia nody zany zay na noentina satria vokatra ka raha matoa zany mipetraka besakoa lasa nody miaraka amin'olona vitsivitsy avy nao tafika masina zany zay tonga teo zany zao tendra matoa hoe fa iza dada ty olo entinao ty ty vokatra tsara indrindra le maizany Jesosy tsika vokatra tsara indrindra tonga dia nilefa zanakanay zany tsy nipetraka tao an-trano dia niteny izy hoe petraha amina ran Jesosy petraka zany izy nangalagna lamba eritrereto hoe manomboka avy amin'izany Ambodimanga zany mandrapahatonga toerana petrahanay eo amin'ny 7 kilometra olo tsy mitafy lamba no miaraka aminay ao anatina 7 kilometra zany mba hafahafa gaga jiaby ny olona nitsakalakana dia eny koa zany izy am'izany efa tsisy hoe enatra zany tsy fa tonga dia hoentina zany izy hoentina ya tonga teo zany petraka tsara izy niasana am'izay niasana tonga am'izay arifina io fondon'ny silamo ao besakoa fondon'ny silamo aintsika zany fondo zany raha amin'ny silamo zany to hoe katekista ndreo zany fondo zany dia tonga arifina hoe olonay ty pastera rehefa olonareo hoento izy vao nitsangana zany arifina handramby azy na handray tananazy tonga dia vangontotondry dia nify anakoroa nilatsaka avy an-trano tamin'ny volana mars andriavana tena gidragidra io zaho tsy anaraka anao fa zaho izy hipetraka atao amin'ny pastera tsy haiko ambaveza koa nahaizany fa pastera zay io tsy hainaizany zany zaho izy hipetraka atao pastera tonga dia fa io tsy sotrony mbola hoe alao zany dia akakanjony mpiandra zany sisisa fa tonga dia avy an-trano tonga dia raikitra kombaza niasana dia soragna Andriamanitra fa sitrana zany masantokony navo azy sitrana ny devola lasa izy ny raha nansaika dia fa navitany saika andro niny ihany ninankanina dia fa afaka niara sakafo taminay mbola tabatra zany izy ary efa nipetraka teo isoragna ny tompo vokatra n'zany satria asany devoly zany zao ny teny nataony rehefa iala devolinazy zaho izy tsy andeha lavitra mampatsiahy teny ato zany rehefa aveo any amin'ny 7 zaho tsy andeha lavitra fa zaho izy hipetraka magnodidiny lakoronao eto amin'ny lakoro petrahanay amin'ny lakoroko io zaho tsy andeha lavitra fa hipetraka manodidiny lakoro petrahanao eto dikan'izany am'izao zany satria tsy hay mbola ao sady tsy ao fa ny atao fotsiny hoe miala anao devoly tsy mipetraka amin'ny lakoro petrahanay eto zay sisy natao zany fa tsy na mbola ao izy na tsy ao dikan'izany dia zao hoe niala amin'ilay olona anankiray izy fa ny devoly dia eny mandrakariva eny zany izy fa ny devoly tsy mikotaka akazo zany hoe tsy manadala hazo zany na omby na kosoa na fandroaka fa ny devoly dia olona ihany zany no tabatabaina olona mandrakariva any amin'olona izy no miasa isoragna ny tompo riavana isoragna ny tompo raha androany zany zao
na eno antsika fa natao andro tsy asana kanefa andrasan-karama no ny amin'inona ny amin'ny silamo dia io olona io na iarifina io a izay lasa fondiny silamo tao besakoa na le ranganambara hoe mafy Auguste Basa isoragna ny tompo fa tena niova tanteraka ary ilay arifina dia ny teny mihitsy hoe zaho tsy mba hiverina ho any amin'ny silamo tsony fa tena hijanona ho kristianina ary profon'izany ny baibolindreo zany nateriny satria tsy mety amiko mandoran'ity izy nateriny korana zany any amin'ny tompony andraikitra efa ny baibolitsika protestanta zany zao a no ampiasainy ary efa tena manaraka ny fivavahana kristianina zany izy vokatra n'izany ny fandona amin'izay indreo samy silamo zany tao besakoa isoragna Andriamanitra fa ny laminy ny raharaha zany zay anankiray fa tena Andriamanitra miasa Andriamanitra maneho fagagany tamin'izany dia atsika miresaka zao a efa nanaraka koa ny vady amanjanaka an'io ary fenao ary ny fianakaviany mafeno Auguste Basa efa maro ny tonga kristianina vokatra n'izany nefa tena silamo noho zany ny teny zareo hoe anareo zao raha hitaona ny olona ny silamo kristianina dia oka ny tenin'Andriamanitra no torintsika satria izahay tena tsy mahay tenin'Andriamanitra zany tsy hainay zany zay rehefa nanzavatra voalohany mahafaly zany isorantsika ny tompo zany fa ny devoly ny asa tamin'le rangahy io mafy Auguste Basa dia izy ndray fa veo lasa fitaovana eo am-pelantan'Andriamanitra atonga izany silamo zany ivadika kristianina misy anankiray indray tamin'ny avril tsy ajotso zanako vavy alandrainy zany anarany tsy ajotso zanako vavy alandrainy tena io ndray antsona hoe mpitana varavarana amin'ny fanompoan-tsampy ho anareo zay mba mahay zany toerana tena nanahirana naindrindra aritran'izay nitoriako filazantsara tsy mbola sendra zavatra satro ohatran'izany any amin'izany doany Bezavo antany Malandy any amin'ny faritra mitsinjo zany doany Bezavo antany Malandy tsy mbola nisy toerana satro anoho zany hatrany toerana filazantsara ino masatra azy araka nefa nambarako ndray mandeha misy jama antsona hoe metrika jama zany zao ny teny jama io dikany jama zany riavana olona mpiandry tanàna izy no miasireza na miantoka io tanàna ka tsy misy dahalo tafiditra eo izy miantoka an'izany ary na dia basy aza ty firinamy tsy mipoaka amin'izany jama zany miaiky hatramin'ny miaramila aza raha mbola tsy ota zany ny fadiny tsy mipoaka amin'izany jama zany na dia basy manahoana aza tsy mipoaka amin'izany dia iako tao an-tanàna zay dia zao ny teny nataony satria misy namany maromaro zany somary efa reraderaka antranitra za zany nitarika ireo fianaoriana zany dia namany matantantsika fa tonga taloha tonga teo dia niteny izy hoe izy moa nareo zahay ndeha tory filazantsara hoaiza ao tany Malandy amin'ny doany Bezavo tsy mahazo miakatra nareo dia misy anareo fa sa mbola misy namany mbola misy namany ao zao fa ao lehibe ao afara hoe manetsy anazy zany président na FF ao lehibe afara zany lehibe nareo zany tsy maintsy vonoko aloha zay vao anareo mahazo miakatra ao mandeha mitory filazantsara tonga teo zany tonga dia efa natsangana moa ny fibarana kalaza lava be tena lava fotsy tsara mahafinaritra mihitsy ny lelan'izany kalaza zany mahafinaritra tsara vao nahita zao ny tena ataony hoe ianao zo ny lehibe ndray tolo eka oa zao izy anareo tsy mahazo miakatra ao raha tsy misy anankiray aminareo vonona atao sorona dia niteny hoe raha mona anao a za no vonona tonga dia vonoy zaho fa zaho a tsy matinao amin'ny anaran'i Jesosy misy contradictoire le teny hoe zaho vonoy fa za ndray a tsy matinao amin'ny anaran'i Jesosy dia teo zany dia zao hoe nitomany namanay rehetrarehetra misy eo amin'ny roapolo nitomany tena paster azo makany fa maty anao io a devoly miasa aminazy fa tsy fanan'Andriamanitra tsy maintsy mpandresitsika eo amin'ny 5 metre elagnelananay lahy lasa zany nanatona zany miteny mihitsy hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anatonoko anao ary tsy afatiesanao zao dia iantsy ambony be tonga dia tena ambony tena voninandatsika zany izy namany amin'izany mitomany dia rehefa akaikaiky tonga dia nangitakitaka ny tany nangitakitaka farany dia latsaka le kalaza lavabeny fibara fomba fiteny azy zany
rehefa latsaka iny dia ny geste amin'ny anaran'i Jesosy amin'izay za iny ny geste amin'ny anaran'i Jesosy resotria mandeha hoa resoka lazanao io tonga dia nyresiny zany dia resa tonga nangitakitaka nda vonoy zaho amin'ny anaran'i Jesosy vonoy raha mahafatinao tsy nateny fara nangitakitaka fara dia nandohalika tamin'izany mba nitenenako hoe vonoy zaho amin'ny anaran'i Jesosy enjana zany teny zany fa tsy nahavita ninino izy ravana zao ny tena nataony jamametrika rehefa aveo marina izy tena mivavaka marina tena mivavaka marina ndaotsika za mihitsy nitarika anareo ao an-tanàna rehefa tonga teo amin'izay avy ty tromba ty tromba dala ty avy dia vola ambarantsika ty fetsy ty zany olona mandeha any amin'ny 30 mahery ndray nietsika ambalavelo hay azany izantsika azy fa any izy atao hoe anjary nintsy ary mivantabantagna aza atao hoe jirika olona salama zao tonga dia misafitra mipetraka aminazy tonga dia verijery very fanahy tsy mahatsary ninina gagan'olona teo hoe ireto olona reto nitarika an'ireto olona adala dia raikitra amin'izay zany torabato natao anay satria lazaina fa nitondra retin-dratsy tao an-tanàna vokatra an'izany dia misy namanay 3 zany isoragna Andriamanitra fa toragna somantsara zany reo toragna somantsara satria tsy maintsy niatrika zavatra mafy anefa koa isoragna Andriamanitra fa rehefa tena niasana reo tena niasana ndray zany fa tsisy hoe dokotera fa tonga dia niasana amin'izao isoragna Andriamanitra fa velona somantsara zany reo zay vao jamametrika zany no ny teny hoe aza mikitika andreo olona fa tena olona masina zany izy reo amin'izao tsika miresaka zao ilay tompon'ilay doany any bezavo an-tany malandy raha mba mahafantatra an'izany reo mahafantatra ny tantara manontany olona maro iavana fa io vehivavy tsy ajotso zanako vavy alandrainy anarana zany tena anarana zany io tsy ajotso zanako vavy alandrainy io dia tena nanolo tena tanterako an'Andriamanitra ary efa natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy ary efa vita izany ary ny alana amin'izay atao anatin'ny doany zao zany zahay zao amin'ny 17 ny volana jona ty andeverina ho any ary tsy maintsy anao ny fanohizana dikan'izany dia zao Andriamanitra miasa Andriamanitra mahagaga Andriamanitra tokony asy ny fahefana zay zavatra anankiroa ary ny fahatelo amaranako azy dia zao efa aveo za zany amitina fahatelo dia zao misy toerana anankiray antsoina hoe Bemaraha zany akaiky ny fahatra iasanay zany zio itoerana io misy olona maro mipetraka ao fa malaza le doany tsy azo itondrana patalon lava tsy azo anaovana akanjo rehefa mandalo eo ny vehivavy tsy maintsy aparitaka zany ny volo raha teminareo zany moramora zany satria nareo vitsany mirandrana fa ny amin'ny sisina be lehibe ny olona mirandrana zany any tsy maintsy aparitaka zany ny volo zany dia hoy zareo ny teny taminay tamin'ny 19 avril teo zany mitranga zany tantara 19 avril lasa teo zany mitranga zany tantara zany hoy zareo anareo raha andalo eo satria andeha tory filazantsara tsy maintsy mandalo eo milakana zany anaty lakana hoy zareo hoe anareo androany tsy maintsy andatsahanay varatra zany tsy maintsy ary zany spécialité ndreo mandatsabaratra amin'ny tanànan'io Bemaraha io lasa zany zahay olona roa lahy ratsanga anarany le anankiray zaho dia ratsanga ny anarany le namako nandeha zany zay nandeha tonga teo misy avy mafy be zany ora reo fa mango azy zay no fanao azy zay avy mafy be ny orana tsy maintsy mialoko amin'ny trano kely zahay mialoko amin'ny trano io amin'izay tonga dia darofandreo ny varatra iny ny anjera le trano rodagny trano zay atao anatiny tsy nahatsaro ninina sambanyzamba tsy nahatsaro tena akoatran'izany le narary tamin'ny 20 ny volana jona 12 zay zany fahatsaro fandrony za tsy nahatsaro tena tao anatiny antsasakadiny tsy nahatsaro tena hoe tsy nahay ambony tany zany fa ny zavatra tsarona fotsiny hoe tonga dia nahafana zay zany tonga dia zay tao anatiny antsasakady hoy izy le hoe maty zany zay fiverandreo maty zany zay soragna ny tompo fa mbola velona somatsara mbola ty tonga ty sotro fitiavana zany zao dia tena enjana zany riavana ohatrany misy zavatra naneny tao anatin'ny sofina nandritra ndray andro tsy nijanona
maneno tsy mijanona mihitsy. Inona zany? Lasa moa zany zay nandeha ihany ary efa tonga tena tanàna zany zay satria io toerana io zany somary nosy zany zio dodinany rano zany. Rehefa tonga teny zany tena asan'ny devoly zany nietsika zany ny devoly nanao zay azony atao zany nietsika tamin'le olona fa ny any nataona dia niasa nandroka nandidy amina ran'i Jesosy tamin'izany tonga dia nanaovana akanjom-piandry eo tonga dia tsy isan'izany famakina teny pahefana zany tsony fa tonga dia ganagana minam-potaka tonga dia inona tonga dia vavana sambany tamin'izany hoe mandroka devoly miazakazaka satria marobe zany le olona tonga dia efa tsy mipetraka tsy mitety tsirairay tsy manao zao tsony fa tonga dia ary zany tonga saika hoe aloha za safisy saika te ambana no azy miazakazaka zany atao zany tonga dia miala aminary tonga dia miazakazaka mifindra ary olona any amin'ny 30 mahery ndray androasana devoly zoragna Andriamanitra fa sitrana soamantsara reo ary atsika miresaka zao zany tena vaovao mafaly lehibe tsika miresaka zao io tanàna ny Bemaraha io Bemaraha zany tsy any amin'ny fatra melaka zany fa any amin'ny fatra misy anay zany io tanàna kely Bemaraha misy trano eo amin'ny 20 tafo io isoragna n'Andriamanitra fa vokatry ny hoe fahasitranandreo olona 30 tsy nisy fanafody tsy nisy fa tonga dia sitrana natsarotena dia lasa kristianina jiaby izy ireo soragna n'Andriamanitra nangataka mihitsy hoe ataovy zay asian'ny fiangonana eto aminay pastera aza andrasana ela zany zao ny asa miandry amin'ity herinandro ity ka ny fitandremana ray manontolo any aminay zany zao ny 7 jona izay fetin'ny fifoazana raha te io dia natokana anaovana trano fiangonana amin'io tanàna io manomboka rapitsy reo zany efa any zazany mbola ty zoma zandreo manao azy dia sabotsy alahady zay mivavaka ao zany zay ny zavatra misy Andriamanitra miasy fa ny devoly ravako malala tena misy ary be dia be raha ny asan'izany devoly zany any amin'ny toerana misy anay any eny fa atraminy anao mandeha aza anao mandeha zany mahita fandroka zany mahita alika zany mahita biby isan-karazany dia nefa rehefa jereo zany tsy biby akory fa zavatra setoany zany io ary tamin'izany nandeha moto tamin'ny herinandro iny andeha moto zany tonga dia fandroka marobe alika fandroka zany alika marobe zany manenjika oza alo vonoko tena karaha izy na nidika lalagna tonga dia nienjeko mafy zany tonga dia nitsako rehefa maty dia jereko zany aizy ty asa hainareo radaka kely na saona kely no maty eo tonga dia nanoatra n'izao ny lohako ratsy za aloha ivavaka malaky tonga dia nampiasaina ny lohalika nandohalaka dia nivavaka asan'ny devoly zany ary any amin'ny toerana iny dia tena be dehibe ny olona indrindra fa nareo vehivavy dia mba hoentsika mbavaka mba tsy hanao zany fa maro ny vehivavy ampiasain'ny devoly le antsona hoe mivocal zay ndray zany missionnaire zany zao amin'ity taona ty ary efa nasambotra roa zany zahay zany manenjika vehivavy ampiasain'ny devoly tsy matory amin'ny alina fa mandeha mamosavy efa nahazo roa zay zany zao nahazo roa ary mbola misy maromaro zany enjenao an-tanàna zay ndray zany atao zany zao ka raha mba vonanao zany araka aminay ndao atsika sambotra mpamosavy zay ndao atsika sambotra mpamosavy satria rehefa anaty tsika ao fanahy masina manomery atsika manome toky atsika io tsy mahavita ninina zany io tsy mahavita mampandoalika anao zany fa satria Andriamanitra ao anatintsika raha Jesosy no mba tsika hoy soratra masina iza no ahatohitra antsika tsy misy mahatohitra antsika zany ary zay no asaintsika izay nantsika fahavononana ninina ny asan'ny satana asan'ny devoly zany tsy maresy atsika zany na dia fa nazera aza izy araka ny voalaza any amin'ny apokalipsy ny toko 2:7 na dia fa nazera aza aty amintsika zany mpiapanga zany devoly zany tsy atahorantsika zany ary mahasamy teny aminareo zany zay miteny zao fa efa maro ny asan'ny devoly zay natrena kanefa noho ny amin'ny Kristy dia mpandresika ary ny ohatra aza no ny mpandresy satria izy ilay mpanjaka ny mpanjaka tompony tompo ny mombantsika soragna Andriamanitra fa devoly aty aminareo Tananarivo ry havako endre manao par silence tsy mikota izy milamina tsara fa ny any amin'ny sisiny any tsy mba tahaka an'izany koa
manasina zay zany raha mba misy ny fotoana mety dia manasa ny pasteur Solofo Mivady ny fiangonana Ray Manontolo mba hitongaka hoentiko amin'izay toerana zay enjana indrindra nareo ohatra marina ka ilay tantara nambaran'ny pasteur dia ahita azy nao tena enjana ny asa fitondrana filazantsara tantara amin'izany toerana zany zay ry havana no ataoko hoe mba fitomana atsika zany fampisaintsainana atsika fitoerana saintsika fa itsika mitoro filazantsara io tena miasa Andriamanitra momba atsika ary tena misy ny asan'ny devoly tsy maintsy resentsika kosa hatramin'ny farany ary atsika tsy maintsy mpandresy satria efa nandresy ny tompontsika hatramin'ny farany ary zay mahatonga azy miteny hoe le voalaza teo nandeha izy aloha dikan'io mbola ho avy ndre mandeha zay ka mila miaro tena zantsika ny vonatrany ho an'Andriamanitra ihany fa ny fahasoavana kosa hitoetra amintsika dia amin'ny 7 mahery 10 minitra anjaranareo zany zao manontany zay mba azonareo tanina mahafeno Auguste Basy ary fina tsy ajotso zanako vavy alandrainy nambara teo amin'ny farany teo Bemaraha latsabaratra fa hoy izy mon père fa mba nitoiny le kristiana atao aminy mon père ino moa nody varatra dia tsotra navaly mon père tamin'izany hoe ahoana navaly mon père azo mba voany any anaka zay ihany izy azo mba voany any tsy misy fanontaniana ary efa tsy misy ny fanontaniana satria mbola misy minitra 10 aleo zany ampiko anankiray bonus mina bonus nareo nandeha zany zay tamin'ny 1er janvier ty satria mia 1er janvier zany afahany amin'ny filazantsara satria amin'iny olona marobe zay manao lanonana ary efa mandeha zany zay misy afitoerana farany zay toerana misy olona misotro toka reny any andananay rehefa tonga teo zany zahay dia zao ny taona raha namana anankiray anareo moa zany dia ninona zahay nde ampivavaka anareo alefaso ny vavaka miaraka amin'ny TSB alefaso ny vavaka miaraka amin'ny TSB rehefa zany izareo zany zay efa mitondra tenin'Andriamanitra efa mitondra mozika tenin'Andriamanitra efa vita zany no namboarina zany dia izareo zany mampiasa misotro eo zay kosa sady mihira miaina le tenin'Andriamanitra vokandriavana vokany dia zao ilay rahatena nanohitra ny faran'izay mafy indrindra dia atsika miresaka azy tamin'ny 1er janvier zany ity taona idiavintsika ty zany dia izao efa mpiandraka tekomene fa satria tadidiko zany nangalako lesona koa manko satria zay avy mba maka lesona ty aminareo zany hoe ilay fitoragna filazantsara ataonareo eto manodidina rehetrarehetra mba noraisina zany mandehana amin'ny toerana sarotra indrindra zay nandramany azy ary isoragna ny tompo fa izany rangahy zany tena olona ny anarany pipa asa mba nareo tika pipa zany raha ho an'olona mpifoka sigara in'le misy tahony le lavalava iny atao hoe pipa zany iny ary efa mifoka rongony izy tsy mba mifoka amin'le normal fa nazy efa naty tavagny atao kilany anarany ndray zany ny pipa sy ny kila zany no atampotra ary zay mahatonga anareo pipa efa very anarana natao pipa fotsiny anarana hatram'izao tsy hainy anarana izy anaran'le olo fa pipa zany dia io pipa io efa lasa krista gaga n'olona any amin'ny faritra misy anay hoe ina ary natonga ty olona ty lasa kristianina satria fanamasin'Andriamanitra miasa aminao miasa amintsika koa meteza ravako malala anaika atsika tsy hoe handray fotsiny amin'ilay fanahy masina fa mandray tsika ka mampiasa ary manaiky asana ny tompony ampahiratsika amin'izany tenin'izany ka atonga atsika mba ho fitaovagna mpilatan'Andriamanitra hitory ny filazantsara ary matongava any amin'izay toerana enjana indrindra fa tsy hanao tsika hoe manjonana vovoka misaomany efa azo ihany vavaka isika Jesosy malalo nambara taminay teo ireo asa mahagaga no tanterahanao ary maro zany amin'ny toerana samihafa anankiray ny tansaina dia any amin'ny faritra mahajamba iny Jesosy tompo misaotra anao mampiasa ny mpanompono maro samihafa anisan'izany
ireto mpanomponao reto eto sotro fitiavana zany mpitandrina mivady sy miborom-piangonana kristianina rehetra satria raha tsy eo ny fanohanana dia tsy vitako ny asa satria nasehonao zany asa mahagaga zany tompo anehoana ny fiombonanaina fiarah-mientana amin'ny asa fitoerana filazantsara ary nasehonao fa na i mahafeno angisy tabasy lasa kristianina sy ny fianakaviany maro na hiary fina fondiny silamo dia lasa kristianina na tsy ajotso zanako vavy alandraina izay tena mpanompo sampy ny koizana amin'ny fatry mitsinjo iny kanefa ankehitriny efa vita batisa amin'ny anaranao Jesosy Kristy lasa kristianina milonao Jesosy Kristy tompo ary tahaka zany koa ny amin'ny nambara teo ilay mpanomponao izay miseho azy fa mafy kanefa rehefa tonga na Jesosy na dia ny azy tena tany anaza tsy afaka anaovana ininona dia tonga mpanomponao ankehitriny ihany koa tompo Andriamanitro mivavaka aminao izay mangataka aminao ilay fanahy masina nomenao anay hatrany no ampahery anay ampazoto anay ampatanjaka anay tsy atonga finoana mipetrapetraka fa finoana miasa izany no takinao ka raha mbola eo ny asan'ny devoly ny asan'ny satana Jesosy malala dia poteo zany amin'ny anaranao satria tsy manana herintsony tsy misy fahefany eo amin'ny fiainan'ny mpanomponao tsiraray avy ary mivavaka satria matoa mbola miasa izy satria mbola misy olona manaiky mampiasa azy sy asany ka reny olona mbola voafatra reny dia mangataka anao Jesosy mba tsy hampiasa andritsony amin'ireny mpanomponao fa ho afaka reny satria rehefa anao no manafaka dia afaka ireo mpanomponao tahaka zany na firenena manontolo dia mba ho afaka Andriamanitra ireny voagedy sy voafatra ny asan'ny devoly sy satana reny mametraka zany vavaka zany eo ampelantananao zay sy izay nambara te tompo mba ho tadidy ka ho finoana lalina ho andreo mpanomponao nandreny zany izany vavaka izany dia akambana indrindra amin'ny vavaka ifanampianarin'i Jesosy tomponay manao hoe rainay izay nandanitra ho amin'ny masinana ny aranao ho tonga neny fanjakanao atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra meoniny any nasazy ao anay ary mamela ny elokay tahaka namela izay meloka taminay aza mitondra nay amin'ny fakapanahy manafany amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amen.